tokony asiana gony feno fasika avokoa ny tafo, miomana amin'ny sakafo sy ny zavatra ilaina ao an-trano ary tapahana ihany koa ireo hazo mety hitera-doza, tsy adino ny manara-baovao momba ny toetry ny andro. Ireo rehetra ireo no fihetsika tsy maintsy atao ho fiatrehana ny mety fandalovany rivo-doza, santonana ny ranonambarany avy eo anivo ny mpamonjy voina. Ka ny fotoam-pahavaratra zany dia efa nahiantsika tamin'ny météo vao maly, afaka maly fa misy cyclone efa miodiody any avaratry ny Madagasikara. Ka noho izany dia izay mpamonjy voina eto Mahajanga zany dia manana didy ihany koa mampandreantsika vahoaka eto Mahajanga satria isany nahazo ivon'ny fampitandremana atsika amin'ny boeny sy melaka iny, dika zany morotsiraka atsika zany mety andalovan'io rivo-doza io raha toa ka tanteraka zany. Ka noho izany dia mampiomana atsika vahoaka ihany zany zahay mpamonjy voina mba mailo sy mba hanatsara ny tokantranontsika indrindra fa ny tafo, ny fitaovana rehetrarehetra, ny sakafo, zany zavatra zany dia ilaina. Raha misy zavatra manahirana atsika manodidina na ny hazo aza dia afaka manatona anay mba azahoanay mba manampy amin'ny fanatanterahana ny asa. Ka noho izany dia mampiomana atsika ihany zany satria vao manomboka ny asara zao dia fa tsara atsika mba mijery ny manodidina atsika, indrindra fa ny hazo, ny tafo sy ny zavatra rehetra tokony arovana ao anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Fa ny mpamonjy voina amin'izao moa zany dia efa miezaka ihany manatanteraka ny asa, mahita an'ilay hazo efa atahorana hoe mety ho lavo ireny dia hiasa an'izany zay. Amin'izao ora tenenako zao dia ho any akaikin'ny zamotely zay fa misy mananontany ianjerany ihany dia ho any zay zao hiasa an'izay. Any amin'ny la corniche koa dia misy anankiray koa niantso anahy teo dia izara ny ekipanay dia andeha hamonjy an'izay zavatra zay. Ka noho izany dia miasa 420 ora zany mpamonjy voina, ka aoka anareo tsy hisaraka anay vahoaka, hitsaraka anay ianareo vahoaka fa zay dia vonina hanatanteraka ny asa fanampianantsika vahoaka. Raha tsevina dia efa misy rivo-doza miodiody ao avaratry ny nosy amin'izao fotoana izao, ka ilaina hatrany ny fahamalinana sy ny fiomanana ho an'ny rehetra.